Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Iarahantsika mahita fa mijaly ny ankamaroan'ny olona eto amin'ity zao tontolo izao misy antsika ity. Betsaka ny olana mitranga, be ny maty tsy mahatratra ny ampitso itsony na maniry mahafianana fahaela velona aza. Fantatsika tsara nefa fa mbola mety ho isan'ireny olona ireny isika. Fantatsika ihany koa nefa fa tsy hoe mianjady amintsika daholo ny olana rehetra izay misy eto ambonin'ny tany. Tsy maintsy misy ny tsara ary misy ny ratsy. Izany no vokatry ny fahotana. Saingy anjarantsika ny misafidy na hanao ny tsara na hanao ny ratsy manoloana izany rehetra izany. Rehefa misy ny fijaliana, ny olana, aiza moa isika no iantoraka amin'ny olona izay mety ho maty sy ho lasa vovoka ve? Sa amin'ilay Andriamanitra izay velona mandrakizay ao an-danitra ao? Aza mametraka ny fonao sy ny fiainanao amin'ity izao tontolo izao izay mety simba sy rava ity. Aza mametraka ny fonao amin'ity izao tontolo izao mamitaka ity, mba tsy ho diso fanantenana ianao, fa apetrao amin'ilay Andriamanitra raintsika izay namorona sy mahalala ny mombanao rehetra ny fiainanao. Aza miary arena ho anao etỳ an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba, sady misy mpangalatra manamitramo sy mangalatra. Fa miary arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitramo na mangalatra. Fa izay toeran'ny arenao dia ho any koa ny fonao. Mateo 9:9-10 ka hatramin'ny 1:20. Ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofazamalaina fatomotrany andro izao. Manana si azunao sakanana falamba mena no miondanao fanyondani tranyane misy harena ambony naurianao na manana si azunao sakanana falapavulame hena no miondanao azamitaire twinsu kalala weti ofenu pandruba pikumi animiti fukeliti faleu kusa aminisisa tehirizunyanzarana asiuraki chawanya paradisa sinzuvini huavina Harlanto rani eto antany anye tsy maintsy misy nyankaso misy dahalo feno malaso misy hatrany ny panasoaso fa any andany trany anye zay mbola tsy tany maso reo famadi wampu tena mangatsuatso azamanurine twitsuni sitani ndrazana
ety rafetolay trano any ambony tanany vantananary fa any no tena sahaza fa haolanao anao I ka ianao io na mpanotabe aza mbola tiny retaditio AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao eto antany anye misy andro sy halina fona mitaintaina lava milonjy ny tava manay ny ampitso zay mety tranga fa ny andany trany anye tsy mba misy maty masoandro se soloana zava tempoly tsy orava fa mirapira tanano holalondava za mifikitra toetsony fandrioan'io ny toeranao ny entanao ahorony ny famarina ny katsao jesosy mpanjakano atony ny tapakilao aminy ao tsy misy makany ratsy aminy alalany ianao any malalany ianao any malalany dalily amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana tantara faharoa toko fahaefatra ary nanao alitara varahana izy 20 akio ny lavany 20 akio koa ny sakany ary 10 akio ny ahavony ary nanao ny tavin-drano anidina boribory lehibe izy 10 akio ny alehibe ny vavany 5 akio ny ahavony ary 30 akio ny manodidina azy ary teo ambanin'ny tavin-drano lehibe ny saronomby manodidina azy dia 10 amin'ny ray akio manodidina 2 andalana ny saronomby sady niarana tao anidina tamin'ny tavin-drano ary ny tavin-drano dia nipetraka tambonin'ny saronomby 12 ny 3 nanatrika ny avaratra ny 3 nanatrika ny andrefana ary ny 3 nanatrika ny atsimo ary ny 3 nanatrika ny atsinanana ny tavin-drano lehibe dia teo amboniny ary ny ady vody izy rehetra ary ny hateviny dia vody vompelantanana ary ny molony nataony tahaka ny molotry ny kapoaka dia tahaka ny von'ny lili ary mahalany 3,000 bata izy ary nanao tavin-drano 10 koa izy hanasana ny 5 nataony tamin'ny ankavanana ary ny 5 tamin'ny ankavia ary ny zavatra atao fanatitra dorana dia nakobaka teo fa ny tavin-drano lehibe kosa dia fisasan'ny mpisorona ary nanao ny fanaovan-jiro volamena 10 araka ny marika izy dia napetrany teo amin'ny tempoly 5 teo amin'ny ankavanana ary 5 teo amin'ny ankavia ary nanao latabatra 10 koa izy dia napetrany tao amin'ny tempoly 5 teo amin'ny ankavanana ary 5 teo amin'ny ankavia ary nanao lovia volamena 100 fa mafazana izy ary nanao ny kianjan'ny mpisorona sy ny kianja lehibe sy ny lela vavadiny kianja izy ary nopetahany takela barahina ny lela vavady ary ny tavin-drano lehibe nataony tamin'ny ankavanana dia teo amin'ny atsimo atsinanana ary Hirama
nanao ny vilany fandraofandavenona sy ny sotronafo ary ny lovia famafazana. Dia vitany rama ny asa izay nataony ho an'ny Solomonina mpanjaka ho amin'ny tranon'Andriamanitra. Dia ny andro roa sy ny boriboriny sy ny kapitaliny izay teny an-tamponandro roa sy ny arato roa hafony ny boriboriny roa momba ny kapitaly izay teo an-tampon'ny andry avy. Ary ny sary ny ampongaben-danitra 700 ho amin'ny harato roa, sary na ampongaben-danitra roa andalana ho amin'ny arato iray hafony ny boribory roa momba ny kapitaly izay teo an-tampon'ny andry avy. Ary nanao ireo fitoeran-tavin-drano izy, ary ny tavin-drano nataony teo amin'ny fitoerany, ary ny tavin-drano lehibe iray sy ny saronombo 12 ambaniny. Ary ny vilany fandraofandavenona sy ny sotronafo sy ny fitrepika ary ny fanaka rehetra momba azy dia nataony Iramaby na hikaky Irama ho an'ny Solomonina mpanjaka ho amin'ny tranon'i Jehova tamin'ny varahina mangano andro. Teo amin'ny tany amoron'ny Jordana no nanaovan'ny mpanjaka anidina azy tamin'ny tanimanga teo anelanelan'ny Sokota sy Zaretana. Toy izany no nanaovan'i Solomonina ireo fanaka rehetrarehetra ireo fa tsy nozahana izay lanjany varahina. Ary Solomonina nanao ny fanaka rehetra izay tao amin'ny tranon'Andriamanitra, ny alitara volamena sy ny latabatra fitoeran'ny mofo aseo, ary ny fanaovan-jiro sy ny lela fanaovan-jirony mba ampirehetina eo anoloan'ny efitra anatiny araka ny fanao dia samy volamena tsara. Ny vonony sy ny lela fanaovan-jiro ary ny hetin-jiro dia samy volamena tsara indrindra avokoa. Ary ny antsy sy ny lovia famafazana sy ny lovia kely sy ny fitoeran-davenin-jiro dia samy volamena tsara. Ary ny lela varavarana teo anatin'ny trano dia ny makao amin'ny fitoerana masina indrindra sy ny lela varavarana ho amin'ny ati-trano lehibe dia samy volamena avokoa. Tarika d'oliva. Vavaka lolakireny fiainana, vavaka no aokasaratra, vavaka lolakireny fiainana, vavaka no aokasaratra. Nalahidiny lanitra resaka tao any an-danitra ho any amin'ny tompo Andriamanitra tsy toa. Nalahidiny lanitra resaka tao any an-danitra ho any amin'ny tompo Andriamanitra tsy toa. Vavaka lolakireny fiainana, vavaka no aokasaratra, vavaka lolakireny fiainana, vavaka no aokasaratra. Nahasendra lalan-tsarotra azambabe ady varotra, mitraka banjino ilay tsy toa. Nahasendra lalan-tsarotra azambabe ady varotra, mitraka banjino ilay tsy toa. Vavaka lolakireny fiainana, vavaka no aokasaratra, vavaka lolakireny fiainana, vavaka no aokasaratra. Ilay feo ny fanantenana, fifaliana na revo sy sondriana, aokenao tsy hovariana ety raha tondro fifaliana na revo sy sondriana, aokenao tsy hovariana
ety vavaka nolakireny fiainana vavaka no aokasandratra vavaka nolakireny fiainana vavaka no aokasandratra misy fitsapany indraindray nako fisedrana mamay jesosy anyny vava ao misy fitsapany indraindray nako fisedrana mamay jesosy anyny vava ao vavaka nolakireny fiainana vavaka no aokasandratra vavaka nolakireny fiainana vavaka no aokasandratra AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena misotranao manaraka tsy tapaka ny fandarana vokarin'ny radio feo ny fanantenana na ny AWR. Ny hoe AWR dia Adventist World Radio ny dikany, zany hoe radio adventista maneran-tany, ary arabaky teny tokoa izany. Any Etazonia ny foiben'ny AWR, naorony foiben'ny fiangonana adventista maneran-tany izany mba hafana manatratra ny olona rehetra maneran-tany amin'ny alalan'ny teny pirenena mihoatra ny 100. Anisan'izany ny teny malagasy izay arahinao eto. Mampiasa onjapeo samihafa ihany koa ny radio AWR na ny feon'ny fanantenana mba hafana manatratra ireo karazan'olona amin'ny fahatra samihafa izay mampiasa fandraisam-peo samihafa. Mampiasa onjapeo matakadavitra zahay, mampiasa onjapeo foiezaka tahaka ny FM ohatra, mampiasa ny internet be dia be tokoa, izay fomba rehetra ahafahana manatratra ny olona any amin'ny toerana misy azy amin'ny fiteniny sy ny kolotsainy. Eto Madagasikara dia mandray ny fandaran'ny radio adventista maneran-tany ary mandefa izany ireo FM adventista izay miara-miasa aminay. Tahakan'izany koa ireo FM tsy adventista izay vonona ny ara-iasa, satria fitoriana ny filazantsara sy ny fampandrosoana ny maha-olona amin'ny maha-olona azy manontolo no tanjon'ny radio adventista maneran-tany. Izay no ela fa manasanao ary hiaraka hivavaka aminay milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Raha inizay ny an-danitra ao misaotranao izay no ny tombontsoa lehibe izay omenao anay ahafahana miara-mianatra ny teninao amin'ny alalan'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana na ny AWR. Mangataka anao izay tompo mba hanazava indray ny sainay, ahitanay izay tena tianao ambara aminay ao amin'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fantaniana lehibe no mipetraka ao amin'ny sainy maro, vokatry ny faharatsiana izay mitosaka maneran-tany. Avaiza izy izany? Iza ny nanao an'izany? Iza ny tena tompon'andraikitra? Ndranaza dia mametsiny an'Andriamanitra ny olona vokatry ny tsy fahalalany. Antsoina hoe devoly ilay tompon'andraikitra amin'izany. Zao no lazainy tenin'Andriamanitra mikasika azy io ao amin'ny epistily nosoratany Jaona 5:7. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha, tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo ny lazainy, satria mpandainga izy sady rainy ilainga. Ary takan'izany koa ny toetra anareo izay nanaiky ho baboiny, nanaiky anaraka azy. Araka ny voalazan'i Jesosy dia ny devolony ny andohan'ny fahotana teto amin'izao tontolo izao,
rai ny fahotana sy ny vonolona ary ny langa ny devoly. Indre mandeha inga i Thomas Carlyle, filozofa anglisy malaza, dia nitondra ny namany anankiray antsoina hoe Ralph Waldo Emerson ho any amin'ny lalana faran'izay ratsy indrindra, tsy hoe lalan-dratsy ara-baky teny zany fa toerana ahitana faratsiana indrindra tany amin'ny farany atsinanany Londres. Rehefa nizotra tamin'izany lalan'izany izy ireo ary nandinika tamin'ny mpanginana ny fahoriana ny faratsiana ilomanosan'ny olona teo, dia izao ny fanontaniana napetraka inga i Carlyle tamin'ity namany ity: mino amin'izay ve ianao hoe misy ny devoly? Ny faratsiana sy ny tsirarindry havana izay maharikoriko atsika, vakintsika amin'ny gazety, jerentsika amin'ny tele, rentsika, ritantsika isan'andro, dia tokana ihany natonga azy ny devoly, antsoina koa hoe Satana. Isika izay efa simba ny fahotana aza, afaka mahatsapa sy mitomany rehefa mahita na hiara-ny faharatsiana entiny Satana eto amin'ity tany ity. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana ao amin'ny sain'ny olona sasany hoe iza ny namorona ny devoly? Andriamanitra ve ny namorona ny devoly? Tsy amorona devoly mihitsy ilay Andriamanitra tsara fanahy namorona antsika. Mitantara amintsika nefa ny Baiboly hoe nisy anjely nanana ny toerany manokana tany an-danitra izay nazera avitany dia namitaka ny olona. Tonga teto amin'izao tontolo izao izy dia namitaka ny razam-betsika voalohany, dia mbola mamitaka antsika hatramin'izao. Andeha ovakitsika izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 12:7-7. Apokalipsy 12:7-7. Ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona. Ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naresy sady tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Mazava ny fitantaran'ny Baiboly ny zavaniseho. Dia ahoana ary zany natonga ny devoly nipetraka teo amin'ny laharana nisy azo manokana tany an-danitra? Zao ny voalaza amin'ny Ezekiela 7:4 sy ny 15. Ezekiela 7:4 sy ny 15. Ianao dia kerobima voaositra izay manaloka, fa voatendriko ianao, tao atendrombohitra masin'Andriamanitra ianao. Tsy nanantsiny ianao tamin'ny nalehanao, hatramin'ny andro namoronana anao, ka mandra-pahita eloka tao aminao. Tsy ilay Andriamanitra fitiavana nahary atsika, tsy izy velively akory no namorona ny devoly, fa Losifera izay anjely tonga lafatra no niforoniny, iray tamin'ireo anjely mpitarika tany an-danitra ary nijoro teo akaiky ny seza fiandrianan'Andriamanitra Losifera. Ny Andriamanitsika nefa dia tsy Andriamanitra mpangeja, mpanao didy jadona, fa Andriamanitra fitiavana, ary manome fahafahana misafidy malalaka ny voariny rehetra. Dia ny fidy ny anota Losifera, zany hoe hivadika amin'Andriamanitra, haratsiana no hita tao aminy. Dia nyroahana ny ala tany an-danitra izy, ary efa nazera teto an-tany izy, dia mody nakanamana ny Adama sy Eva, izay mbola nomen'Andriamanitra fahafahana misafidy malalaka koa. Dia no fitahana izy ireo, dia nanaiky ho fitahana moa, dia tonga fahavalon'olombelona faran'izay mahafaty indrindra ilay Satana nampanantena paradisa tsara kokoa no nomen'Andriamanitra any Adama sy Eva. Mpandanga ny devoly, mpandanga hatramin'izay. Ina moa zany no antony nahatonga an Losifera, izay anjely tonga lafatra hanota? Zao ny voalaza ao amin'ny Isaia 4:12-14. Isaia 4:12-14. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitarikandro, zanaky ny maraina. Voakapa ianjera amin'ny tany ianao,
ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako ary ambony kintan'andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako hiakatra ny ambon'ny avon'ny raona aho ka ho tahaka ny avo indrindra. Losifera no anarany tamin'ny voalohany, kintany maraina ny dikany hoe Losifera na lay mamiratra. Rehefa nifidy nivadika amin'Andriamanitra izy dia tonga devoly, lasa devoly indray no anarany. Nanomboka naka ny toeran'ny fanoloran-tena tao am-pon'io anjely io ny firehirehana sy ny ambo-po. Lasa nitombo faniriana lalina haka ny toeran'Andriamanitra mihitsy lay tsiry neritreritra maloto zay naniry tao aminy dia navela ny azo vahana. Azo antoka fa niasa mafy mihitsy Losifera tamin'ny fandresena lahatra n'ireo voary hafa tany an-danitra mba hanaraka ny heviny. Mora ny makasarain-tsaina ny fomba nandreseny Satana lahatra hoe misy zavatra tsy tian'Andriamanitra tsy ho azon'izy ireo mihitsy, zay no nyteneniny, ary mangeja loatra ihany koa ny lalàn'ny avo indrindra sady mpanjaka tsy mikarakara Andriamanitra. Zay moa maray ny laingy azy, ny teny ratsy ilay nanana ny toetra namaritra ny fitiavana Satana. Ahoana moa ny fomba namahana an'izany aty tany an-danitra izany? Zao no vakitsika eo amin'ny Ezekiela 7:17. Ezekiela 7:17. Niavonavona ny fonao, nazerako eny an-tany ianao. Zay namahana ny olana tany an-danitra, nazera Satana. Ny firehirehana ny nanova ny lehibe ny anjely rehetra ho lasa devoly na Satana, niavonavopony. Mba hitandrona ny fiadanana sy ny firindrana ny an-danitra dia voatery nazera tety an-tany izy sy ny ray ampatelo ny anjely ny lanitra zay nanaiky anaraka azy, niaraka ny kony taminy. Ary voatantara mazava ao amin'ny Apokalipsy 12 izany. Ry havana, aoka hitandrina ianao rehefa manomboka mandresy lahatra anao Satana mba hiavonavona. Aza vela hamafy an'izany ao am-ponao izy. Ary raha manomboka matsiaro manao an'izany ianao dia angataon'ny Tompo mba hamongotra an'izany hatramin'ny fakany, fa miteraka olana mahatsiravina eo amin'ny fiainanao zany. Lasa fahavalon'Andriamanitra ianao. Angatao Andriamanitra mba hanalanao amin'izany fiavona vonana izany. Ao amin'ny obolana dia miteny mihitsy ny tenin'Andriamanitra manao hoe ny fiavona vonana milohan'ny fahasimbana. Ho simba ianao raha avelanao anara-po zany fiavona vonana izany. Manetretena eo ambany fitarihan'Andriamanitra, eo ambany tanan'Andriamanitra, dia anandratra anao izy amin'ny fotoanandro. Amen. Sandrina, ayo.
sy ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Raio miantra ty fumahantra riraio nisandina anasitra naniratra eny amenako ireo tanatao riraio fitiavana antsoko iana umetokizao ni saiko riraiko ubansamaku iana anasitrana toko iana anasitrana iana riraio mahantra menatra mangaia riraio fitiavana antsoko iana umetokizao ni saiko riraiko ubansamaku iana anasitrana toko iana anasitrana iana riraio mahantra menatra mangaia riraio fitiavana antsoko iana. Radio feon'ny fanantenana. alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitohy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. ry ava-malala faly miarabanao ndray izay manaraka ity fandarina ity izay afahantsika miaraka mandalina ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Ny lohateny anio dia izao: ny tenin'Andriamanitra fizarana fahavalo. Mialoha ny iarahantsika mandalina ny lohahevitra, andao isika hiaraka hivavaka. Rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, mahafinaritra mandrakariva ny miaino ny teninao ary mandray fanapahan-kevitra ny anaraka izany. Koa ny fananao ny taridalina anay ho amin'ny fahamarinana rehetra, na izaho miteny na ny mpieno dia samy andray fanapahan-kevitra anaraka hatramin'ny antsipireny madinika ny fahamarinan'ny teninao ary anao fampiarana ny amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Riavana, ny tenin'Andriamanitra voasoratra dia ny soratra masina, ny baiboly na biblia izay midika hoe boky maromaro, izany hoe ny testameta taloha sy ny testameta vaovao. Ny testameta amin'ny teny hébreu de berite, fanekena, ilay fanekena taloha sy fanekena vaovao izay nomena avy tamin'ny tsindrimanin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo olo-masina izay niteny sy nanoratra araka ny fitarian'ny fanahy masina azy ireo. Ao amin'io tenin'io no anoloran'Andriamanitra ho an'ny olombelona ny fahalalana rehetra ilaina amin'ny famonjena. Ny soratra masina riavana no fanambarana tsy mety diso ny sitrapon'Andriamanitra. Io no filamatra mety indrindra ho amin'ny fitondrantena, fisedrana ny fanandramana,
fanambarana feno fahefana ireo fotom-pampianarana ary firaketana azo itokiana ny fidirin'Andriamanitra trehitra teo amin'ny tantara. Nandritra ny 500 taona mahery teo eo no nanoratana ireo boky 490 ao anatin'ny Baiboly. Ny mpanoratra 70 no nanoratra azy io, izay tsy dia nanana fifandraisana na nisy fa kely ihany teo amin'izy ireo. Marobe ireo boky soratanana manuscript ao amin'ny Baiboly, eo amin'ny 400 sy 400 eo, raha pitaina amin'ireo boky tranainy hafa. Izy ny boky voalohany voadika amin'ny teny hafa sady voalohany vita Princeton Gutenberg. Izy ny boky voadika amin'ny fiteny maro samihafa indrindra, voadika eo amin'ny 590 isanjato amin'ny fiteny ankehitriny izy, kanefa mihoatra lavitra noho izany ny mampiavaka azy. Ny fahamarinana tsirairay dia tsy maintsy porofona amin'ny alalan'ny Baiboly, ny Baiboly manontolo na atao hoe Tota Scriptura, ary ny Baiboly ireriany na Sola Scriptura. Tsy midika nefa zany fa tsy misy tsindrimandry hafa akoatran'ny Baiboly na loharano hafa izay azahoana mahatakatra tsara kokoa ny lohahevitra sasany. Mipetraka ary ny fanontaniana manao hoe inona no toko lava indrindra ao amin'ny Baiboly? Valiny ry havana dia ao amin'ny Salamo 7:100. Ao amin'ny testamenta taloha dia Salamo 7:100, andininy misa 9:70. Ao amin'ny testamenta vaovao dia Lioka 1. Fanontaniana faharoa dia manao hoe inona no teny fo indrindra ao amin'ny Baiboly? Salamo 7:100. Raha ny testamenta taloha zany dia io Salamo 7:100 nyresantsika teo io. Fa raha tarafina ny amin'ny testamenta vaovao kosa dia ao amin'ny Jaona 1:1. Inona ny andininy lava indrindra ao amin'ny Baiboly? Zany dia ao amin'ny bokin'ny Estera 9, ny andininy 7. Raha ny testamenta taloha ny jerena, zany hoe misy teny 7:70. Fa raha ny testamenta vaovao kosa dia ao amin'ny Apokalipsy 20, andininy 4, misy teny 7:90. Fanontaniana 4 dia izao: inona no andininy fo indrindra ao amin'ny Baiboly? Ny valiny ry havana dia izao: ao amin'ny bokin'ny Jaona 2:20, andininy 5:30 raha ny testamenta vaovao. Fa raha ny testamenta taloha kosa dia ao amin'ny bokin'ny tantara voalohany 1, ny andininy 5:20. Ny fanontaniana 5 dia tahaka izao: iza no olona voalaza be indrindra ao amin'ny Baiboly? Valiny dia mazava ho azy: Jesosy. Iny 7:20. Raha ny versiona Louis Segan tamin'ny taona 1700 no jerena. Raha amin'ny testamenta taloha dia i Davida 7:20 sy 700. Fa raha testamenta vaovao kosa dia Jesosy, iny 7:20 sy 100. Fanontaniana 4: inona ny teny lava indrindra ao amin'ny Baiboly? Mino fa efa ambavanao ny valiny. Ny valiny ry havana dia izao: Mahera Salala Hasi Baza. Ao amin'ny bokin'ny Isaia 9, andininy 7. Averikany: Mahera Salala Hasi Baza. Ny fanontaniana 7 dia mivaky tahaka izao: inona koa ireo statistika hafa tsara ho fantatra ao amin'ny Baiboly? Voalohany, ny isan'ny teny mandrafitra amin'ny Baiboly dia amin'ny 7:30 sy 3:07 sy 7 hetsy. Manaraka, ny isan'ny litera mandrafitra amin'ny Baiboly dia mahatratra 7,700 sy 9,9 sy 5 hetsy sy 3 tapitrisa.
raha nisan'ireo teny fikasana misy ao amin'ny baiboly kosa dia eo amin'ny 920 raha nisan'ireo baiko izay hita ao amin'ny baiboly dia ao amin'ny 780 eo no isan'izany. Nisan'ny faminaniana ao amin'ny baiboly ka efa tanteraka dia eo amin'ny 803. Ireo faminaniana tsy mbola tanteraka dia mahatratra 703. Nisan'ireo fanontaniana ao amin'ny baiboly dia eo amin'ny 703. Nisan'ny nisehon'ny teny hoe Andriamanitra dia eo amin'ny 853. Nisan'ny nisehon'ny teny hoe Tompo dia eo amin'ny 437. Nisan'ny teny pirenena efa nandikanany baiboly dia efa mihoatra ny 200. Raha ny testamenta taloha indray dia izao no jerena statistika ilaina fantatra. Misy toko miisa 720. Misy andininy miisa 413. Nisan'ny teny ampiasaina ao amin'ny testamenta taloha dia 520. Nisan'ny litera dia 107,2 nivon'ny boky ny afovoany zany ao amin'ny testamenta taloha dia ny boky ny oabolana. Ny toko afovoany ao amin'ny testamenta taloha dia ny Joba 20. Nivon'ny andininy kosa dia hitantsika ao amin'ny tantara faharoa 20, andininy 17 sy 18. Ny boky kely indrindra ao amin'ny testamenta taloha dia ny boky ny Obadia. Ny testamenta vaovao indray dia izao: nisan'ny toko dia 900. Nisan'ny andininy dia 757. Nisan'ny teny 2,507. Nisan'ny litera 7,707. Nivon'ny boky testamenta vaovao dia ny Tesaloniana faharoa. Ny toko afovoany dia amin'ny Romanina 9 sy ny 9. Nivon'ireo andininy dia Asan'ny Apôstôly 17, andininy 17. Ny boky kely indrindra amin'ny testamenta vaovao dia Jaona 1. Ry hava-malala, ataotsika inona daholo izany tarehimarika izany, ilazantsika fa boky lehibe manana maha izy azy sarobidy, mirakitra zavatra be dia be ilaitsika ankehitriny tahaka ny lanjaro azy tany aloha ny baiboly, izany hoe boky tsy mba lany andro fa boky manandanja amin'ny fotoana sy vanim-potoana rehetra. Koa miantso anao anio, raha sitrakao, andao isika hiaraka andinika sy hamakafaka mandrakariva izany boky lehibe mirakitra teny soa, fananarana, faminaniana, teny fikasana izany. Fa mahasoa atsika izany raha mandinika ny teny amin'ny zotom-po indrindra isika dia ho tahaka ny mponina tany Beria. Dikan'izany dia izao: tsara lavitra ny toe-panahy, ny toe-piainana, satria mazoto mandinika ny tenin'Andriamanitra isan'andro, na marina izany na tsia. Tapa-kevitra ve ianao fa andinika ny baiboly isan'andro, haka teny ao amin'ny baiboly isan'andro, mba hitinao mamakivaky ny tontolo andro, azahoanao hery mifikitra amin'Andriamanitra? Raha sitrakao zany dia asehoy amin'ny fanangananao tanana fa hanao vavaka isika. Raha io tsara ny teninao, marina ny teninao,
tonga lafatra sy amin'ny fahafianondry zany ho amin'ny fahasambaranay ho amin'ny fitahiana ho anay hamolavolanay ho amin'ny fiainana mandrakizay mandrakizay koa dia ireo tanàna mitsangana ireo fanapa-kevitra miafina tany amin'ny folalina dia ekeo raisy tompo satria vonina hiaino andinika ny teninao tokoa izahay saotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ry havana mifaranetindray ny fiarahantsika mandalina ny soratra masina androany amin'ny manaraka isika dia mbola ano hiara-hianatra ny loha hevitra ity ihany dia ireo fitahiana sy teny fikasana ao amin'ny baiboly. Mametraka ny veloma mandra-peona aminao ny namanao Velomanatsoa Rajaonarson mpitory ny filazantsara. alasarona fandalinana ny soratra masina mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana. Feon'ny zanaka sisa ambody vonikely. Jetenina voalazany baiboly denomena ho fanitsinana ariady tinareno mitory jetenire ho anina manday irawina fanay masina Jesu ahapitwe jana ewamina ayanasa vizayaneana Jesu ahututu sizatudiana. AWR Téléphone 034 06 797 62 033 37 106 13. Jasani zanumena de mampahe janaya haricha sianande balani chirayafa sitanife nuasambarana irawina fanai masina Jesu ahapite jana ewamina ayanasa vizayaneana Jesu ahututu sizatudiana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Sotranao manaraka tsy tapaka ny fandarana vokarin'ny radio Adventista Resa-pirenena amin'ny teny malagasy. Raha tianao ny anaraka ireo fandarana amin'ny teny pirenena 30 mahery izay vokariny zany radio iraisam-pirenena izany dia azonao ataony mahita azy ireo ao amin'ny site awr.org awr.org dia afaka miditra eo amin'ny fiainona ianao dia mifidy ny fandarana izay tianao enona ao anatiny ao koa ny teny malagasy. Azonao tokony miditra amin'ity site anankiray ity izay sady ahafahanao mianatra baiboly
sy miaino ny fandaran'ny radio awr amin'ny teny pirenena rehetra feo fanantenana mitambatra feo fanantenana .org feo fanantenana .org akoatr'izay dia azonao atao ny miaino sy mamerina miaino amin'ireo site ireo dia afaka mamerina miaino ianao afaka maka mamaim-poana manao téléchargement fa azonao atao koa zany amin'ny alalan'ny Facebook amin'ny ity page ity AWR feo ny fanantenana AWR feo ny fanantenana eny ary zay no ela fa misaotranao manaraka tsy tapaka ity fandarana ity adiny ray monja no handianana zany ao amin'ny ireo radio FM eto Madagasikara zay miara-miasa aminay ny sasany mandefa n'izany indroa ny sasany mandefa n'izany intelo arakarak'izay itiavan'izy ireo azy ao koa ireo miaino amin'ny onde courte any amin'ny faritra lavitra dia lavitra any akoatran'ireo fomba fiainona hafa zay fandresantsika teo aloha ndeha araka ivavaka isika milohan'ny idirantsika amin'ny tsipriany lesona raizany an-danitro misaotranao zay satria lehibe ny famindraponao aminay tsy tratry ny sainay ny fahasoavanao zay mitonanay hibebaka isan'andro isan'andro aza velovariana amin'izao fiainana mandalo sy miaratsy zao zahay ampio izay mba hitodika aminao na iray tsy mandatsa fa vonina ny andray ny zanany amin'ny fotoana rehetra iraina eo mamelany elokay taky namelanay izay meloka taminay ary misaotranao na ny mianay lesona vaovao indray hiarahanay mianatra misaotranao ny fananarana misaotranao ny fampianarana ny fampahirezana anay misaotra raha eo anao zany rehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay hery sy fahendrena manokana mba hatakaranay izay tiana ho ambara amen manasa antsika hitsahatra Andriamanitra izany no lohateny lesintsika mandritra ny andro vitsivitsy Andriamanitra ilay namorona antsika dia nanomana fomba izay ahafahantsika mahita fitsarana ao anatin'ny rotorotom-piainana sy ny olana mampiasa sainany maro amin'izao fotoana izao izay mitombo hatrany fa tsy hoe miena velively akory ary rahantsika mahita izany ny andiny izay ny fantenanao atao tsenjery dia ao amin'ny Genesis 2:7 no ahitanao azy Genesis 2:7 manao hoe ary Andriamanitra nitaha ny andro 7 sy nanamasina azy satria tamin'izany ny tsara an'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay ny foronony tamin'ny nanaovany azy averintsika indray mandeha ary Andriamanitra nitaha ny andro 7 sy nanamasina azy satria tamin'izany no tsara an'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay ny foronony tamin'ny nanaovany azy mety ho azonao an-tsaina ve ny fomba namorona an'Andriamanitra ny hazavana tao anatin'ny haizina na ny namoronana ny ranomasina feno zava-mananaina sy ireo voromanidina takan'izany koa ny fomba namoronana ny Adama sy Eva izay razam-bentsika voalohany tamin'ny fomba mihoatra lavitra ny fahaizana sy ny fahatratrarany sainy olombelona tsy ho takatra ny saintsika mihitsy ny fomba nanaovan'Andriamanitra n'izany rehetra izany mandray fotsiny isika dia mankasitraka raha nitolagaga isika eo anatrehan'izany rehetra izany ary mideran'Andriamanitra no ny heriny sy ny fahaizany dia tokony hametraka fanontaniana koa tsika hoe nahoana izy no namorona andro anankiray akoatran'ireo andro enina hitsaharantsika miaraka aminy sy ahatserovantsika mandrakizay ny maha-Andriamanitra mpamorona azy raha jerena maimaika izany dia toy ny hoe zavatra tsotra ihany andro enina ampiana andro ray tsy manaitra tahaka ny trozona mitsambikina anaty ranomasina na ny volomborona tsara tarehy mahafinaritra mijery azy ry havana tena misy antony lehibe anefa ny nanokanan'Andriamanitra andro anankiray izay ny foronony akoatran'ireo andro enina hafa dia ny andro 7 izany ary nataony manokana mihitsy hiavaka tamin'ny andro rehetra isan-kerinandro
noho ny fahasimbany tontolo iainana amin'izao fotoana izao dia raha ntsika ny vokatra aterany haitany be any amin'ny faritra sasany tondra-drano tampoka any amin'ny faritra sasany voalaza fa mitsonika aingana diaingana koa ny ranomandry izay any amin'ny tendro-tany vokatry ny hafanana be loatra ary mahatonga ny ranomasina hiakatra izany ny dorotanety mahatsiravina atraizatraiza izay mihitatra aingana diaingana ary ny ororon-tany dia mitombo ihany koa rehetrarehetrareny dia vokatry ny fahasimbany tontolo iainana vokatry ny fanombanana ataontsika olombelona ihany dia mitady ny fomba rehetra ny manam-pahaizana hanarenana an'izany aingana ka ny vahaolana hitan'izy ireo voalohany dia ny fanokanana andro anankiray isan-kerinandro tsy esana indrindra fa ireo orinasa mpanimba ny tontolo iainana no ireo setroka avoakany izany koa ny vahaolana hita ho an'ny fianakaviana sasatry ny rotoroto isan'andro na dia tsy mbola niaina tao anatin'ny fiainana feno raritsaina vokatry ny rotoroto sy ny olana samihafa vokatry ny safidiny aza raha olombelona dia efa nametraka izany andro tsy asana fa hitsarana izany Andriamanitra izay tsy sangam-bato velona ho fampatsiarovana mandrakizay ny famoronana izay nataony tiany ny atongan'izany ho fotoana hitsarantsika hifalitsika amin'ny fiainana andro ray izay tsy asana fa ankalazana ny fanomezana natolotr'Andriamanitra izay mbola hitantsika ny hatsarany na dia efa nosombaitsika aza ny ahamaitso ny rivotra ny hazo ny zavaboary rehetra manodidina antsika ny rano isika olombelona raha teo ary tiany mihitsy isika izay natao no mpanjaka ny zavaboary mba ahatsiaro mandrakariva amin'ny hoandro manokana io fa izy no nahary antsika sy mbola miazona ny fisiantsika na dia misafidy ny andazy matetika aza isika eo amin'ny fiainantsika famindrapon'Andriamanitra ny mbola mahavelona ainantsika ka izao hoe manasa antsika Andriamanitra hitsahatra mirotoroto fanaontsika andavanandro ary hifantoka manokana amin'ny fifandraisantsika amintsika samyntsika sy amintsika sy amin'Andriamanitra indre mandeha isan-kerinandro mbola mitoetra ny fanasana ataony antsika na dia tahorinany nandroahana ireo mpivady voalohany tao edena aza maika ilaintsika mihoatra noho ny tamin'ny fotoana lasa rehetra ny fananana andro anankiray hitsarana mirotoroto fanao andavanandro nataon'Andriamanitra izay ahazonantoka fa haritra ny fitsapan'ny taona maro izany andro napetran'izany ary hatrany ampendohana no efa nampifamatorany izany andro fitsaran'izany amin'ny fotoana dia isaky ny andro 7 izany hodiniantsika mandritra ny andro vitsivitsy izany fanasan'Andriamanitra antsika izany fanasanantsika hiditra ao amin'ilay andro fitsarana izay ny foronony izay miverina isaky ny andro 7 ka dia manasanao mba tsy handeso fotoana ny fiarahantsika ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tanso Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany www.awr.org na www.feofanantenana.org